Samy ofen'ny fanahy masina ny asika ry havana ka afaka andray sy atakatra aromarina azy rehetra raisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'izao alahady voalohany 2 Janoary izao dia izay hita ao amin'ny filazantsara araky ny Matio 7:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30 zay efa novonaky teo. Raha mamaky sy mandinika an'ireo andinin-tsoatra masina ireo isika dia mazana ary matetika dia oharina na alaina sary anohatra fa ny fiainantsika olombelona, ny fiainan'izao tontolo izao dia toy ny izay mamaky onja ary toy ny izay misedra tsy mandalo tafio-drivotra. Kanefa eo anatrehan'izany dia hita fa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mitantana ary mametraka ny fitondran'ny voariny manontolo. Koa ny andininy 7:20 manokana no andeha iompanatsika ka ny tapany farany zao mivaky ny teny minaran'ny Tompo. Ary Jesosy no teny taminy niaraka tamin'izay hoe mahatoky fa izaho ihany aza matahotra. Mahatoky fa izaho ihany aza matahotra. Ny mpandinika ny soatra masina dia milaza raha mandinika ireo andinin-tsoatra masina ireo miteny hoe Jesosy Kristy dia mahatoky fa ireo mpianany zay efa nahita ny asa mahagaga, fa tsy hoe fahagagana, asa mahagaga, zany hoe asa zay tsy vita ny maha olombelona fa asa n'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 7:30 zay namahanana na nameza sakafo olona tsy dimy arivo, olona tsy mihoatra ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 2 sy azan-drano 5. Asa mahagaga zany fa tsy fahagagana akory. Zany hoe asa n'Andriamanitra. Nahitan'izany ny mpianatra ho ny mpandinika ary zany no nandefasan'i Jesosy irery azy amin'ny sambokely epita ny ody. Fa izy kosa dia nandeha niakatra tendrombohitra ka nitokana hivavaka na naneho ny fiombonan'ny mpiainany tamin'Andriamanitra raiky. Dia hitantsika ny tantara fa rehefa nandeha teny ampovoan'ny ranomasina ny sambokely dia natopatopany alin-drano, nitohain'ny rivotra ary dia ny andro alina raha teo. Ka tamin'ny fiambenana 4, zany hoe anelanelany amin'ny 3 maraina ka amin'ny 9 maraina dia hita ny mpianatra Jesosy fa mitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy mitsangatsangana teny ambony ranomasina izy ireo dia raiky tahotra ka nanao hoe mahatoto. Zany hoe rehefa tena ao anatin'ny fiainana reto mpianatra ireto na dia efa nahafantatra sy nahalala tsara fa ity Jesosy ity dia zanak'Andriamanitra, Andriamanitra, ary hitany teo amin'ny asa mahagaga zay nataony izany rehefa tojo tafio-drivotra na onjan'ny ranomasina ary nahita zavatra toy izay izy nefa tsy izy fa inona moa matoto ke rehefa jerena dia atao ohatran'ny olona nefa ohatran'ny tsy ny olona, atao olona tsy olona, raisina tsy olona olona, zany no matoto. Dia natahotra
zany hoe rehefa ao anatiny zavatsarotra ny olona ka mamakivaky ny fiainana izy ka tody zavatsarotra dia toy ny zavatra tsy misy azo raisiny intsony ny fiainana manjavozavo ary tsy afaka itsono anavahana ny tena marina sy ny tena izy rano no miteraka ny tahotra zany no miteraka ny tahotra rehavana malala teo anatrehany zany no nilazany Jesosy hoe matoky 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 rehefa avadika amin'ny teny mpivavahana dia minoa ny finoana na ny minoa dia endrika anankiray zay andraisana sy anekena any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary zany ny finoana fa rehefa iainana ilay finoana dia mitondra inona vatoky ka raha nyteny Jesosy hoe matoky dia hoe aza miala ny finoanareo atao vita-taratra ny fiainanareo ny finoanareo aza avelanjavozavo ny fahafantaranareo ny finoanareo raha amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika moa dia Paoly no miteny azy hoe fantatro zay inoko zany hoe ataovy mazava tsara aminareo ny finoanareo ka matoky rehavana malala amin'ny fiandohan'ny taona tahaka an'izao dia betsaka ny zavatra manjavozavo toy ny matoto eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ary maharaiky tahotra azy ary manokana amin'izany mitrangan-javatra zay hita zay zavatra tsy mahazatra fa amin'ny aretina samihafa neny zay iainantsika tao anatin'ny 2 taona zay na 3 taona na 2024 ty coronavirus ty dia hafa kely satria miova ary vakiloha sairan-tsaina ny manampahaizana ary miteraka tahotra zany miteraka tsy fahatokitena intsony zany ary ho antsika tsiraray avy raha vao mandony taona asa moa zay ombitsaitsika tsiraray avy anahoana indray ty taona ty ny filazany namana mpitandra anankiray dia hoe averimberina matetika no hoe dia mba ho lasa an'izay ne ny ratsy fa dia mba ho tsara kanefa ataony ratsy ndray aza misosoka betsaka ka ny tena marina dia tsy misy zavatra tokana afahantsika miveriny indray manana ny fahatoniana raha tsy ny fahatokiana an'Andriamanitra dia ny finoana sy ny fanekenan'i Jesosy ilay Andriamanitra nanaiky olona tahaka antsika iombona fiainana amintsika ka raha mahatoky azy isika dia mahalala fa tsy ny tafido-hevitra na ny ranomasina zay noharian'Andriamanitra no afaka anafitra atsika fa hain'Andriamanitra ampitsarana zany ka mahatoky raha andia zao taona vaovao izao fa ny faharoa hitantsika dia sy ny teny fotsiny izy hoe mahatoky fa hoy izy hoe zao ihany raha ny teny mantsy sy mety manambara ny rehetra hoe mahatoky dia iza no miteny an'izany feon'izy zany fa Jesosy mihitsy ny tiana marika tamin'ny mpianany hoe izao ihany amin'ny teny fototra grika izy io ataony hoe egomis zany hoe mitovy amin'ilay fomba filazan'i Jesosy hoe izaho zay ilazany mahandriamanitra feno azy dia fantatsika amin'ireo hoe izaho fito amin'ny soatra masina zaho no tena voaloboka ianareo no inona ianareo ny sampana zaho no vavahady raha zany idiranareo dia hiditra sy hivoaka nareo ka hazo hanina zaho no fananganana n'inona matsy fiainana
zao no lalana sy fahamarinana azy. Zany hoe aseho an'Andriamanitra fa izy Jesosy Kristy izy no Andriamanitra, izy no mitantana, izy no mitondra, izy no mivoary ny manontolo. Ka ilay finoanao mazava tsara miorona ao aminy, mitondra fahatokiana, afantaranao fa eo aminao izy Andriamanitra. Ary manamafy vanim-potoana iainantsika mba tsy handalo foana amintsika zao vanim-potoana zao fa mbola ao anatin'ny epifaniantsika, na ao anatin'izay fisehoan'Andriamanitra, ao anatin'ny krismasy, ny atsiarovantsika hoe Imanoela na Andriamanitra amintsika. Ny filazan'i Jesosy zao ihany dia tena fanomezatoky fa eo anivontsika izy. Ka na inona tafidrivotra zavatsarotra lalovantsika dia mahatoky fa tsy rery ianao, tsy mahafoy anao Andriamanitra, tsy manadino anao Andriamanitra, ary manatika anao. Zany no nilazan'ny mpianatra, nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianatra izao ihany. Fanambarana lehibe zany ry havana ho antsika kristianina, fa ninona mety izay veritsika ho zavatsarotra lalovantsika amin'ny fiainana rehefa matoky an'Andriamanitra sika dia ahita ny fanatrehany. Ary tsy misy afatry ny fanatrehan'Andriamanitra atsika amin'ny finoana no mampitoetra atsika amin'ny fanantenana. Ary zany no niteraka fanantenana ka natonga ny Petera avy hatrany dia nilazany hoe tompoko, raha ianao io dia asovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Zany hoe voanalala sy nandre Petera fa Jesosy io, le Andriamanitra io, dia za koa hitovy aminy ka afaka andeha eny ambony rano. Satria mazava no ambaran'ny soratra masina, misy tantara anankiray izay hitantsika eo amin'ny Marka. Rehefa nisy lehilahy anankiray izay nananjanaka nampijaliany demoniaka na demonia moa no marimarina kokoa, dia nentina teo amin'ny mpianatra ilay zazalahy, kanefa tsy voavoakan'ny apôstôly ny fanahy maloto tao aminy. Ka rehefa nahitan'i Jesosy ilay rain'ilay zazalahy dia izy hoe efa neniko tamin'ny mpianatra ao ty zanako ty, fa raha mba misy ainao mba havonjeo izy. Zany hoe ny mpianatra ao tsy nahay, tsy nahavita namoaka ny demonia, fa ianao hoe mba misy ainao. Fa teny Jesosy nazava tsara, ainao hoe zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra. Ainao hoe ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra. Ary zany ny fantatry Petera, reny Petera zany, satria rehefa avy nidina avy eny tendrombohitra ry Petera sy ry Jaona no nahita zany zavatra zany. Ary ambaran'i Jesosy fa raha zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra ka tonga ain'nino, ka rehefa nino izy fa Jesosy io afaka mandeha eny ambony rano. Ary dia marina zany nidina avy hatrany izy dia nandeha teny ambony rano izy zay ny voalaza eto. Zany hoe marina rabaka teny ny finoana, fa nanjary nanahery sy nanana fahefana afaka nanitsaka sy nandeha teo ambony rano izy. Ary zany koa ry havana ho atsika zay manana ny finoana ka mahatsiaro ho tena tafaray amin'Andriamanitra dia afaka mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra irininy fotsika ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay rehetra nahatoky izany sy nanana zany finoana izany dia nahavita mihoatra zay mety hoerin'ny olombelona. Ao amin'ny soratra masina ihany jerentsika hoe vitan'ny
zay niombona sy nana fifamatoram-piainana tokoa tamin'ny fononan'Andriamanitra zay mety tsy vitany olombelona. Stefana ohatra, lay martyra voalohany amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa nitoram-bato dia tsy nikinainaina na niatso ataontsika hoe nitaraina, fa namirapiratra ny tare ary mbola nisaotra an'Andriamanitra ary mbola nivavaka ho an'ny mpitoram-bato azy. Fa tsy mandeha lavitsy fa averiko matetika fa raha salama martyra koa hoe tahaka izany. Miala avy eo ambatonakanga makeny Ambohipotsy dia miramirana sy mira, azoko hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka tanako izao. Ary dia namirapiratra araka ny tantarany tare ary feno hazavana na dia efa tsatoka amin'ny tenany azy ny lefa. Dia efa nambarako taminareo raha mitantara rabary fa ny mpandefina azy dia niladany tsy olombelona ity ary natonga an'ireo nanjary nino an'Andriamanitra. Fa ny anankiray izay tsy mbo nitantaraina firy amin'ireo tantarany martyra dia ilavako eto hoe rehefa tena mino sy mahita an' Jesosy isika hoe izaho ity dia ataon'ny Petera afaka mandeha ambony rano. Dia nitantara ny lehilahy anankiray izay navarina teo ambonina mpamarinana. Rehefa avarina ambonina mpamarinana ny martyra fa izay dia finosona tsia na gony dia navarina ity lehilahy ity dia nisy hazo izay nisaringotra tamin'ilay tsia dia niantona teo izy tsy niejera. Fa inona ny nangatahany? Tsy hoe apakaro fa ny nangatahany dia hoe tapao ny hazo mba ho tonga amin'izay lova koa, mba ho tonga amin'izay fionana amin'ny tomboana. Ary dia gaga ny mpamarina azy. Ary izany ry havana no zavatra lehibe atao amin'ny tompo amintsika. Raha meno isika ary mino hafa meno isika ka mahatoky an'Andriamanitra fa eo anivontsika Andriamanitra, miara-dia amintsika Andriamanitra, afaka mandeha, afaka mamakivaky ny zavatsarotra rehetra isika, afaka mitondra atsika ho amin'ny fandresen'Andriamanitra ary afaka mametraka atsika amin'ny tena mahazanak'Andriamanitra atsika ka anomezany sapahitany asa mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Veriko matetika mantsy hoe samihafa mantsy ny hoe asa mahagaga sy ny fahagagana matetika dia natao ho an'ny tsy mino, ho an'ny jetilisa, dia mbola voatoriana dia anaovana fahagagana. Fa ho an'ny mino dia asehon'Andriamanitra ny asa mahagaga, izany hoe ilay fahatsaran'Andriamanitra izay atserovany fa natao inona toerana misy azy na ny fahalemeny dia Andriamanitra zay tisy mamitra fo aminy dia mitondra azy amin'ny fandresena. Ry zany ilazana fa na ny tombonandro izay diavintsika izao azy dia asa mahagaga an'Andriamanitra izany. Taona iray ihany ny diavintsika, rivotra iray ihany niarantsika, aretina iray ihany samy nanodidina antsika. Fa nahoana za aso ianao mbola manatombo tombonandro, asa mahagaga an'Andriamanitra fa tsy ny herin'ny fanafody loatra fa asa mahagaga an'Andriamanitra, nampahery ny fitsaboana raha narary ianao. Ary dia zany no tian'Andriamanitra rehefa miteny hoe izao ihany, izao ihany, izy ilay Andriamanitra lalana sy fahamarinana ary fiainana no miara-dia aminao. Ary dia ny farany dia ataony hoe aza matahotra, aza matahotra. Ny zavatra amin'ny fiainana mantsy dia fantatr'Andriamanitra tsara isika. Ary Petera anisan'izay ohatra mitovy amin'ny fiainantsika. Petera ilay mafana fo,
petera lay nisehon'andriamanitra manokana rehefa nanontany iny Jesosy ny mpianany, zany hoe ataon'ny olona ho iza moa, dia mpianatra ny teny misy miteny hoe ianao Jaona mpanao batisa anao niverina, ianao Eli mpaminany, ianao ray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy hoe ary ianao kosa mba manao ho iza aminareo. Petera no teny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe tsy mba nofo aman-drano fa ny fanahy masina avy amin'ny raika no nilazanao amin'izany. Ka ianao no atao hoe Kefasy ny anarany amin'ny mahajosy azy, fa atao hoe Petera ianao, vato ianao. Ka ambony ty vato ity, eo ambony zany finoanao zany, mazanak'Andriamanitra velona, ny orenany fiangonako, ny toerany fiangonako, ny finoana zanak'Andriamanitra. Zay Petera. Dia nilokaloky Petera, tena mino ka rehefa lazainy Jesosy hoe za nefa tsy maintsy ho fantary Petera, ary jaly mihoatra ny olona rehetra. Dia ho Petera hoe sanatria aminao zany rabe. Dia ho Jesosy taminy hoe ao voky ianao ry Satana, fa maninona tsy mihevitra ndray ianao fa tsy ny tenanao, fa tsy mihevitra amin'ny asa-pamonjena ny mahazanak'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao, misakana amin'ny tsy valana amin'ny fitondran'Andriamanitra ianao. Dia eto indray Petera, raha ianao io dia alao mba handeha eny ambony rano, dia avy hatrany izy dia niala tao anatin'ny sambo. Mavita an'izany nareo? Tsisy gilea, fa tsy niletika izy, fa nandeha tokoa izy. Fa rehefa nandeha kelikely izy, tsy nionja ny hitany eto, hitanareo tsara, tsisy onja eto fa inona ny hitany? Rivotra ny hitany. Zany hoe nionja zany eo ambanin'ny tongony, ohatran'ireny manao serfre zany izy, zay ny razana azy. Fa be loatra le rivotra, dia iny jereo. Fa tsy nibanjina na nandeha nanatona ny tompo izy, fa tako ny indray lay zaho, lay fahitana an' Jesosy, fa nyrivotra ny teo aminy, dia niletika izy. Fa niaraka tamin'izay dia naninjitra ny tanany Jesosy rehefa niteny izy hoe vonjeo aho. Naninjitra ny tanany Jesosy. Ry havana malala, na toy inona mety hafanapontsika, indraindray isika tahaka ny Petera ihany. Rehefa tody zavatra mihoatra indray koa ny fahitantsika amin'ny maha olona. Dia filazan'ny pasteur Rakotodrainy Johnson azy izay, dia izy hoe sikretony anjely, fa indraindray tsika mba lasa angely. Zay ny filazany, anjely tsika reto, tena manaiky sy mino ary matoky an' Jesosy Kristy, ary manaiky ho irany. Fa rehefa tody zavatsarotsika tahaka ny angely, zany hoe tahako nandraindray. Fa eo anatrehan'izany tsy mandatsa atsika Andriamanitra, fa ny ataony dia maninjitra ny tanany, ary io ry havana dia hatrany amin'ny fiandohana. Ny efa nampiasany zany sary zany, raha naniraka ny Mosesy ka ny Farao izy, dia nambara hoe ny tenao ry Farao, ry Mosesy, aintsirao dia atsipinao dia lasa menarana. Ny tenao mizay kapohanao amin'inony ranomasina dia maninona? Lasa tany maina. Ary tanana mahery sandrina iditra ho Mosesy, fa tsy tena no namonjena nareo. Ary misy mpanao heviteny hoe ny azo fijaliana izay hitantsika dia tanan'Andriamanitra nihiditra, na zay misokatra mandray antsika, mitantana antsika. Ary dia zany no ananatsika toky, fa ao amin'ny finoantsika dia tsy mamela ny finoantsika ho levon'Andriamanitra,
fa mamonjy atsika izy. Rany mbola iverenantsika ny teny ataony hoe matoky. Zao ihany dia aza matahotra. Aza matahotra. Ny tahotra zay lazainy eto dia ilay tahotra zay mitondra amin'ny fandosirana an'Andriamanitra, amin'ny fialana amin'Andriamanitra, amin'ny fiafenana amin'Andriamanitra. Satria zany anie no nahazo any Adama seva rehefa natsoina izy hoe Adama io aiza moa ianao? Toy Adama io nitanjaka ka menatra natahotra anao ka niafina. Ny tahotra dia ateraky ny fahotana. Ary ny tahotra no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mamerina atsika amin'ny fahatokiny, amin'ny finoana azy mba hahatonga atsika anatona azy tsy amin'ny tahotra. Zany no aseho Krismasy. Andriamanitra manana toepo maha olona. Andriamanitra zay tonga olona tahaka antsika, mahalala ka mamonjy atsika, manintsitra ny tany amintsika. Amin'izao taona vaovao zao ary riavana dia mahatoky fa Andriamanitra aminao, Jesosy Kristy miara-dalana aminao, ary aza matahotra fa amin'ny filonao dia manintsitra ny tany aminao izy, ary manome anao ny famonjena. Fa ny farany raha jerentsika tsara ny tantara dia rehefa avy nampiakarina teo ambony sambokeliny iray Petera, avy nisotonina zay vao niteny tamin'i Jesosy ka nilaza ny hoe ry kely finoana, maninona izy? Nahoana no nianana ianao? Kely finoana, nahoana amin'ny nianana ianao? Hitantsika tsara fa ny famonjena atsika dia asan'Andriamanitra mahdiodio, ary tena fitiavan'Andriamanitra ny hamonjy atsika. Fa isika zay novonjena ka nantsary na tsy ary fa voavonjy tafakatra indray ao anatin'ny lakana veriny indray amin'ny fiainana, dia tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany. Zany no ananarany atsika ry kely finoana. Ty hoe kely finoana ty moa amin'ny efiteny dia milaza zavatra anankiroa, sady kely no tsy miray fa miparitaka na mipatitaka ny finoana. Satria mantsy na dia manana finoana kely tahaka ny voatsinapy atsika, ho Jesosy dia manenina afindra tendrombohitra, fa ny mahatonga an'izy tia nampiletika dia kely izy fa mbola mipatitaka, zany hoe tsisy azo raisina. Ary zany ny endriky ny finoantsika, kely fa mbola mipatitaka, tsy azo ampiasaina. Ka nahatonga fisalasalana zany, nahatonga ho toy zay tsy mahatoky, ka hatramin'ny tena avy aza tsy mahatoky tena azy. Zany ny favoazana na aretina rehefa mipatitaka ny finoan'ny olona, na misy ihany aza, hatramin'izay zatra ataony tsy mahampatoky azy intsony. Fa nandeha hivavaka azy izy nge manjary misalasala, hivavaka sa tsy hivavaka, andeha sa tsy andeha, ahoana? Manjary misalasala, mianana, tsy tapa-kevitra maro, mandroso mihemitra. Koa ianao zay velonaina ankehitriny, dia ny finoana zay anananao dia ataovy ho toy ny vongana iray zay miombona sy tafaombona ao amin'i Jesosy Kristy, le tena olona
nanana finoana ka nahatoko tanteraka Andriamanitra ray ary nanaiky hatramin'ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana. Raha manana an'izany finoana an' Jesosy zany isika dia tafahombona amin'ny ray. Rano ny fiafiaran'ny tantara eto ry havana. Rehefa nahitan'izany ireo mpiara-dia tamin'ny Petera dia niakohaka ka nilazany hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary ny teo amin'ny tanàna rehefa nahita fa Jesosy ity dia nahaka ny marary rehetra nanodidina ka zay nanendry zany hoe zay nikasika ary ndikany hoe nikasika ny molotra avy an-dambany dia milaza fifandraisana tamin'i Jesosy dia sitrana avokoa. Ny fahasitranana amarana anazy mety mizara roa. Tena sitrana rabaka teny hoe narary ianao dia sitrana tsy mikohaka ohatra ianao dia tena afaka mikohaka, tena sitrana ianao. Fa mety ho amboniny zany, mety mitoetra aminao ihany zay veriny hoe aretina, ohatra hoe diabetika ianao, efa misoika ianao, na misy cancer azy ianao, fa sitrana ianao satria tsy zany nitsony mitondra ny fiainanao, tsy ny aretina itsony no mitondra anao fa ianao no mitondra ny aretina. Samy hafa zany. Tantara anankiray nilazako aminareo ary marina tany Afrika izy ity. Roland samy chimiste izy ireo niasa tamin'ny usine ao anatin'ny chimiste anankiray fanaovana chimie. Tao anatin'ny laboratoire izy mirahalahy, samy kristianina izy. Mipoka tampoka ny bocal ary nandeha tamin'ny masony izy Roland. Samy jamba avy hatrany izy Roland. Samy jamba. Fa ny tsy nampitovy azy dia izao. Le anankiray vao jamba tonga dia mpatitaka ny finoana. Ny zatra nataony dia nanome tsin'Andriamanitra. Fa tazy ianao Andriamanitra, fa inona fotsiny mahazanako ao aho no navelanao jamba. Farany dia lasa adaly. Fa ilay anankiray kosa jamba dia nisotra an'Andriamanitra. Fa na dia jamba azaho dia misy lalana hafa itondran'Andriamanitra. Ary arakaraka ny nanekeny sy nitondrany ny fahajambany no nanova ny fiainany ka nanjary nianatra izy. Nanao braille sy ny sisa ary mihoatra noho ny fahafahany teo aloha ny fahafahany nanao satria araka ny siantifika rehefa tsy miasa ny singa hafa amin'ny tena dia matanjaka kokoa ny hafa. Ka rehefa tsy niasa ny masony natanjaka kokoa ny tamin'ny tanany sy ny tongotra. Ary ranjary kinga be ny tanany dia lasa lehibe n'ilay orinasa. Ary rady jampo izy. Fa tsy ny fahajambana no nitondra azy, fa izy nitondra ny fahajambana. Ka nanjary fiasana naomby taminy azy satria nampakinga ny sofony, nampakinga ny tanany, nampakinga ny tongony. Ary navita mihoatra noho ny mahiratra tsy te hijery izy. Fa misy nge ny mahiratra tahaka ny autrisy. Rehefa mahita loza dia maninona? Misitrika ny lohany. Dia namany tsy mahita ihany izy ka midona amin'ny poto. Ary zany ny fahasitrarana. Rehefa ianao no mitondra ny azo fijaliana dia azonao apetraka amin'izay tianao metrahana azy. Fa rehefa ny azo fijaliana no mitondra anao, mety akapokapony amin'izay ikapoana ianao. Ka samy mitondra ny azo fijaliana. Fa rehefa mandray sy manana fiombonana ary manendry an'Andriamanitra isika dia sitrana. Ka matoko iry havana fa Jesosy ihany eo anefitsika ary aza matahotra. Ka miorena tsara, aza miova ary mahafabe marakariva amin'ny asan'ny tompo. Fa maninona izy? Fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ary izay maharesy hoy ny apokalipsy dia ataoko andry eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona ary andray ny sarom-poninahitry ny fiainana izy. Ka mahatokia hatramin'ny fahafatesana.
n'andriamanitra ireny voninahitra dia ho taona ahitantsika ny fimbonana sy famatoram-piainana amin'i Jesosy velona zao taona 2020 izao ka ankalazantsika azy amin'ny zavatra rehetra. Amen.